raha tsy amin'ny finoana dia tsy misy azo atao ahazoana sitraka amin'Andriamanitra. Fa izay rehetrarehetra manatona an'Andriamanitra dia tsy maintsy mino fa misy izy ary mpamaly soa izay mazoto mitady azy. Fa raha tsy amin'ny finoana dia tsy misy azo atao ahazoana sitraka amin'Andriamanitra. Fa izay manatona an'Andriamanitra dia tsy maintsy mino fa misy izy sady mpamaly soa izay mazoto mitady azy. Amen. Hebreo 1:10. Miaraba antsika tsirairay avy ao anatin'izao miomana eona amin'Andriamanitra ao zao laharana fa 730 ary manonona ny fiadanana sy ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo ho amintsika tsirairay avy na aiza misy atsika. Izay teny zay no zarena amintsika indray androany amin'izao volana Jolay 2020 izao. Ny lohateny dia ny finoana. Ny finoana. Raha tsy amin'ny finoana ozy izy tsy misy azo atao azoana sitraka amin'Andriamanitra. Ao anatin'ny minitra vitsivitsy dia mbola hiasa ny fanamasina. Mbola hiasa ny fanamasina amelombelona anao. Ny soratra rehetra nomeny tsindry mandrin'Andriamanitra dia mahasoko ho fampianarana, ho farisehen-dahatra, ho fantsiana izay diso, fitezana amin'ny fahamarinana, ho famelobelomana mba ho tanteraka ny olom-boafidin'Andriamanitra. Ho vonona tsara ho amin'ny asa tsara rehetra. Ny asa tsara rehetra izay napetraky ny Tompo aminao alohan'ny hidiranao amin'io ka tonga anao vonona tsara dia tsy maintsy tefeny ny tenin'Andriamanitra ianao aloha. Tsy maintsy ratsana ny tenin'Andriamanitra ianao. Tsy maintsy ahitsy ny tenin'Andriamanitra ianao. Tsy maintsy amboary ny tenin'Andriamanitra ianao. Ahitsy izay diso, famelobelomana, resena lahatra ka rehefa tonga ny fotoana voavolavola tsara ny tenin'Andriamanitra ianao, miditra amin'ilay programan'Andriamanitra amin'ilay asa tsara ianao ka rehefa tonga ao ny fanenjehana tsy ontsiny ianao. Rehefa tonga ao ny fanaratsiana tsy ontsiny ianao. Rehefa tonga ao ny fakabana tsy ontsiny ianao. Rehefa tonga ao ny fampianaradiso tsy ontsiny ianao. Rehefa tonga ao ny fanankiviana ahery ianao. Satria nahoana ilay soratra rehetra nomeny tsindry mandrin'Andriamanitra dia efa nasoa ka namelombelona anao. Ary amin'ity androany ity indray dia mbola melombelona anao izao teny izao. Hamolavola anao izao teny izao ho vonona tsara ianao amin'ny asa tsara rehetra. Amen. Teo aloha teo dia nresakitsika tamin'ilay hoe aza manany amin'ny ampitso fa ny ampitso hanany azy. Inona ny tena ataoko hoe ivony izay hoe tsy fanahiana? Inona no atateraka ilay hoe aza manany amin'ny ampitso? Tsy inona fa ny finoana. Ny finoana zany ny entina. Ny finoana ny entina. Ary zao vaninandro ianantsika zao ny tena hoe mbola mila ampiasaina ny finoana bebe koa. Satria ny finoana dia lazaiko tsotra aminao. Ny finoana dia zavatra tsy hita no demontrena. Zavatra tsy hita no aseho. Ny finoana dia fanantenana ny zavatra ho avy. Zany hoe zavatra tsy mbola hita fa inonao. Zavatra tsy mbola hita fa iainanao. Zay natao hoe finoana. Fa raha zavatra efa hita eo raha zavatra efa misy eo tsy ilaina finoana tsony. Ohatra hoe mibalika be io masoandro io. Mino fa mibalika be io masoandro io. Tsy ilaina finoana zany efa mibalika io. Tsy ilaina finoana zany. Mino fa tena hoe salama zao sitrana zao tsy ilaina finoana zany satria efa sitrana ianao efa salama ianao. Fa ao anatin'ny tsy fahasalamana, ao anatin'ny aretina dia mino ianao fa nasitrana anao ny Tompo. Ao anatin'ny akiviana, ao anatin'ny adisarotra, ao anatin'ny fitsapana, ao anatin'ny afomby vaivay dia mino ianao fa eo Jesosy ary anafaka anao hitondra anao tahaka ny fitondra izay avy nandresy ary ho manoatra noho ny mpandresy ianao ao aminy. Azonao ve ilay finoana? Zay natao hoe finoana. Raha iverina kely tsika tonga dia efa misy définition io Hebreo 1:10 voalohany hoe ny finoana no fatokiana ny amin'ny zavatra antenaina. Fatokiana ny amin'ny zavatra antenaina. Misy antenainao ao, misy zavatra andrasanao ao, misy zavatra eritreretinao ao, misy zavatra ho avy ao dia hoy izy hoe fanehoana ny zavatra tsy hita. Zavatra tsy hita zany fa asehonao. Zay iny ilay finoana démontrena, aseho zany ilay izy hoe ohatrany efa zay sady. Hoy Jesosy raha mangataka zavatra nareo dia ataovy ohatrany efa azo ilay izy. Rehefa mangataka zavatra nareo dia ataovy ohatrany azo ilay izy. Jesosy Kristy miteny ao amin'ny Marka 1:10. Rehefa le nisy taona vao nitenen'i Jesosy indray mandeha fotsiny le aviavy hoe aza misy voa aminao tsony. Ny ampitsony iny hitandry Petera ilay izy hoe tena maina le aviavy. Rapy eo, ahoana ity fa le aviavy teny anao iny tonga dia maina. Dia zao nolazain'i Jesosy. Jesosy raha lasaina bavy tsy tia tena. Mahafinaritra be Jesosy. Jesosy tsy nieboebotsy. Zay ihany no mahavita an'ireny.
nareo tsy matavavaoka adrany, mila mianatra tsara aloha nareo, mila mifatianina be aloha nareo, mila mianatra amiko ela be aloha nareo. Mahafinaritra be io Jesosy io, tsy niteny an'izany izy, ozy Jesosy lazaiko anareo fa raha mino nareo a, raha mino nareo dia ianao raha hiteny hoe io tendrombohitra io, ry tendrombohitra mivarina any an-dranomasina, tsy miana any ianao, dia ho tonga izay lazainao, ho tonga izay lazainao. Tsy mbola nahita olona tahaka an'i Jesosy zany aho, tsy manambanimbany zany, tsy misehoseho zany, tsy mihebohebo zany, tsy midera-teny zany, fa zany tena olona tsotra, tsotra nefa manana hery tsy hay tohaina, tsotra nefa tena mahery vaika, kalma nefa tena mahery vaika. Dia jereo ndao aloha vakitsika misy marika toko faharegny ambin'ny folo, marika toko faharegny ambin'ny folo fampiasana ny finoana zao ry havana malala amin'izao vaninandro iainantsika izao anatin'ny ady sarotra, ao anatin'ny fitsapana. Dia Jesosy mihitsy no niteny, Hebreo moa no nilazan'izay koa hoe ny oloko marina dia ho velon'ny finoana, fa raha miempotra izy dia tsy sitraky ny fanahiko. Ao amin'ny Hebreo koa dia voalaza hoe isika tsy naman'izay miempotra, fa isika dia naman'izay mino ho amin'ny famonjena ny fanahy. Tsika tsy naman'izay miempotra ho amin'ny fahaverezana, tsika naman'izay mino ho amin'ny famonjena ny fanahy. Mandrosoa mandrakariva na manahoana avesatry ny ady, manahoana avaivain'ny afo, manahoana fisaboaravoarana ranomasina, minofa milamina io ranomasina io, minofa tsy mandoro io afo io, minofa mandresy ianao anatin'ny ady. Zay le finoana, mandrosoa fa aza miempotra, fa arakaraky ny androsoanao mbola nomezan'i Jesosy hery ny fahasoavana, hery ny fanahy, androsoanao ary démontrer ny tompo aminao fa velona ny Andriamanitra ao, miahanao izy, mikarakaranao izy. Marika toko faharegny ambin'ny folo andininy fa roa ambin'ny folo dia hoy Jesosy hoe zao no lazainy a, andininy fa roa amby roapolo, manana finoana an'Andriamanitra. Lazaiko aminareo marina tokoa, nazovy, halleloja. Apetrako tsara ty hoe nazovy zany tsy isy hoe bisopy ihany, na hoe ny apôtra ihany, na hoe mpaminany ihany, na hoe ny tsy haiko ny evangelista ny fadianina 7 andro. Tsisy maharatsy ny fifadikanana, tsisy maharatsy ny fifantohana, fa indraindray tady le performance atsika sy le titre atsika no antsika hoe avitantsika zavatra. Fa Jesosy Kristy eto dia milaza mazava tsara, nazovy. Tanora 13 taona ve ianao? Ao anatin'izay nazovy zay ianao. 10 taona ve ianao? Zanak'Andriamanitra efa nalalany Jesosy, nazovy. Ao anatin'izay ianao. Tsy fantatro, 4 taona ianao zao, 20 taona, manana ny finoana ianao, manana hery ianao, manana ny fahefana ianao, nazovy ozy izy. Tsy mifidy taona zany io, fa na tanora, na antitra, na zatovo, na zazakely koa ary a. Zazakely nge no nitondra an'le mofo 5 sy ny azan'andro hoe amelomana ny tsombo 5 hoe. Zazakely nge no niteny tamin'ny namana hoe maninona moa raha misitrika ao anatin'ny rano ianao rehefa zay no nitenen'ny Elisa. Inona moa ny olona amin'izany raha zavatra mihoatra an'izany ary nataonao? Ka aza atao tsinitsinina ny tanora, ny zatovo, ny zazakely, zay rehetrarehetra miteny, fa raha avy amin'ny tompo ka miteny izy dia samy mandreka, samy mandray, fa zany mitondra fiainana ho an'ny olona. Hoy Jesosy, nazovy. Ao anatin'izany ianao manaraka ny teniko io. Anatin'izany ianao manaraka ny teniko io. Tsisy hoe lahika sy tsy lahika zany eo amin'ny tompo, fa rehefa an Jesosy dia an Jesosy. Rehefa manana ny fanahy dia manana ny fanahy. Rehefa zanak'Andriamanitra dia zanak'Andriamanitra. Ilaina ny ministera 5 ho fampatombona sy fampiorenana ny fiangonana. Fa ao anatin'ity dia nilazainy mihitsy hoe tsy miteny izy ho an'ny paster ty, na ho an'ny loolony ty, na ho an'ny diakony ty averika any, na hoe ho an'ny apôstôly, na ho an'ny bisopy, na ny mpaminany, na ny evangelista, na ho an'ny docteur, ny mpampianatra, fa nazovy anatin'izany zany zay mino rehetrarehetra. Ao anatin'izany zay mino rehetrarehetra. Mbola misy fijoroana vavolombelona ho zareko kely eo rehefa aveo tsy adinitsika zay. Dia hoy izy hoe nazovy no ilaza amin'ity tendrombohitra ity hoe mifindra ka mianjerany an-dranomasina, ka tsy anahana ao am-pony an'le cléany, an'le fanalahidy. Inona ny atonga ny zavatra anankiray ho tanteraka? Tsy mianahana ao am-po ianao. Sao dia miteny ianao dia sady hiteny zany ve dia ho tonga, zany ve dia ho tanteraka.
fa ao amin'Andriamanitra azafady miteny ako lasa ataoko Guillaume hoe zavatra adaladala eo mason'ny olona, zavatra adaladala eo mason'ny olona, zavatra tena hoe zay hoe fahadalana ny teniny amin'ny azo fijaliana e, fahadalana ny amin'ny tenin'Andriamanitra. Fa ho an'ny zanak'Andriamanitra misy finoana mahery vaika ao, ary misy manana don-ana finoana zay tsy anana ny hafa mihitsy, fa tena hoe rehefa izy ny eo ka izy no miteny ampinono zay zavatra teneny eo ohatry ny adaladala ozy ny olona, ohatry hoe zany ve dia eto ozy ny olona, fa rehefa izy ny eo ka miteny ampinoana zavatra anankiray izy tanteraka iny, ianao fotsiny gaga rehefa avy eo hoe magaga zany. Fa ny cléany ny fanalahidiny dia hoy Jesosy hoe tsy mihanahana ao am-pony izy, fa ino fa ho tonga ny zavatra zay lazainy dia ho azony zany, dia ho azony zany. Raiso ary zany teny zany, ampiaro ary zany teny zany. Ty zavatra lazaiko anao ty tena zavatra tenin'Andriamanitra tsotra tena marina ty dia zako aminao ty zany hoe tsy miresaka anao resaka hoe prospérité sy le hoe anakarem-be sy le tena hoe hompanefoefbe sy ny tariny reny. Tsika miaina tsotra, tsika miaina milamina, ny sakafo, ny fitafiana zay manana zay zavatra ampy ary anomezana ny hafa rehefa avy eo. Fa tsika tsy azakazaka amin'ny vola sy hareny zany, tsika tsy azakazaka amin'ny matériel zany, tsika tsy azakazaka amin'ny zavatra dernier cri zany, tsika tsy azakazaka amin'izany, tsy ampiasaintsika amin'izany ny filazantsara. Fa tsika miazakazaka amin'ny famonjena ny fanahin'ny olona, tsika miazakazaka amin'ny fidirana ny ondry ao ambala, tsika miazakazaka amin'le fiazakazahana masina ao anatin'ny famasinana tahotra an'Andriamanitra, fanomezana fiainana ho an'ny olona. Ka zay zavatra rehetrarehetra ilainao, zavatra rehetrarehetra tokony ho anao, zavatra rehetrarehetra dia davinao. Tsy fantatra hoe tsy mananjanaka ve ianao zao efa impiry nitady zaza fa tsy mety teraka, tsy mety mitoejaza. Androany tononona amin'ny anaran'i Jesosy, androany koa ianao manonona hoe amin'ny anaran'i Jesosy hipetraka le zaza ary ao le zaza, ary teraka zazalahy ianao na zazavavy ianao amin'ny taona ho avy. Mipetraka tsy te hilaza zavatra be da be, tsy le zavatra précis fa zao fotsiny lazaiko hoe manana zavatra antenaintsika, manana zavatra andrasantsika. Fa raha ao Jesosy Kristy ianao, apetraka koa le teny Jaona 2:17, raha miray amiko ianareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko, dia angatao zay tianareo na inona na inona fa ho tonga aminareo zany. Indraindray sika rehefa mandray ny tenin'Andriamanitra io dia faly sy mibitaka mihitsy hoe angatao zany zay tianareo na inona fa ho tonga aminareo zany. F'izao ny fepetra dia hoe miray amin'ny tompo ianao ary mitoetra ao aminao ny teniny. Zany hoe zavatra angatahanao rehetrarehetra dia mifanaraka amin'ity baiboly ty, mifanaraka amin'ny tenin'Andriamanitra. Zavatra marina ve, zavatra masina ve, zavatra madio ve, zavatra mamay voninahitra ny tompo ve, zavatra tsy mamono olona ve, zavatra tsy manimba ny hafa ve, zavatra tsara sy madio ve, dia angatao fa ho azonareo zany. Dia zay le nampianarin'i Jesosy hoe io teny io zany io teny io misy fahefana. Aza miteniteny foana ry havako, aza miteniteny foana, fa zavatra teneninao io nge raha mino ianao ka zanak'Andriamanitra ianao misy fiantraikany any aman'olona e. Zay mahatonga Jesosy miteny hoe misaorana zay manentsika anareo, misaorana fa aza manozina. Satria rehefa hisaotra ianao hitsodrano azy ianao ho tanteraka amin'izay, fa raha sanatria ianao manozina ka miteny zavatra aminy ho tanteraka koa zay raha toka araka ny tenin'Andriamanitra. So dia matahotra indray masonareo hoe misy an'le hoe mangataka vola aminay hoe anaovy rakotra, anaovy fahafoka reny, dia avy eo zay miala tao Babilôna, miala amin'ny fanompoana tsisy dia ozonina zay, dia atao ohatra zay fa ho tratran'le ozina, tsy mandaitra anao indray raha zay ozina zay. Sa inona izy teo ohabolana faraiky 20, tsy mandaitra ny ozina alefalefa foana amin'ny tsy antony. Dia parenthèse kely iny tiako apetraka amintsika zay zavatra zay. Fa io teninao io zany misy fahefana io teninao io zany misy hery io. Satria zao le lazain'i Jesosy hoe ianao hiteny amin'ny tendrombohitra io hoe mivarina any an-dranomasina, tsy mianahana ianao fa mino anao fa ho tanteraka zany dia ho azo anao zany. Dia tiako apetraka amintsika zany tsika mila mivoatra amin'ny finoana, tsika mila mivoatra amin'ny fiainana, tsika mila mivoatra amin'ny asa fanompoana, amin'ny asa fivelomana, amin'ny fiainantsika isan'andro san'andro. Dia takany masoandro izy vao maraina miamposaka matratavona ny andro dia misy an'izay fivoarana zay eo aminao. Amen sa tsy amen zany? Zay le izy zany hoe tena tiana apetraka amintsika zay ho fantatrao ny marina dia ny marina no afaka anao tsy ho andefo. Ny finoana, raha tsy amin'ny finoana tsy misy azo atao azona sitraka amin'Andriamanitra. Dia misy tantara be da be eo misy fanoharana be da be eo ao amin'io Matthieu io amin'io Hébreu 1:20 io.
fa tena tiako lazaina aminao zany hoe ty tenin'Andriamanitra ty velony ty. Za moa mbola anao vidéo hafa rehefa avy eo mety hoe tsy mandeha amin'ny télé izy na amin'ny radio fa alefako any amin'ny YouTube amin'ny chaîne fa iantso olona anao témoignage mihitsy anao fijoroana vavolombelona mihitsy amin'ny fandreseny azo anao amin'i Jesosy mba hinon'ny hafa ihany koa. Lazaiko zay rehefa avy eo fa parenthèse kely zay. Fa tena tiako lazaina aminao hoe misy zavatra anankiray rehefa tenen'ny Tompo aminao tamin'ity volana tamin'ity taona 2024 ty dia nitaon'ny Tompo hiala amin'ny asa zay niasako tao anaty orinasa anankiray amin'ny volana mars iny mihitsy niaraka nitotona tamin'ny coronavirus niesorin'ny Tompo tao anatin'ny orinasa niasa tsara, nanana asa tsara, nanana ataoko raha miteny lazaina tsotra aloha izy manana reny resaka assurance milamina be reny amin'ny fanafody rehefa misy marary ny zaza ny vady dia voantoka tsara amin'ny tany ambony mihitsy zany hoe nisy amin'ny teny français hoe nisy sécurité nisy confort tao fo zao rehefa ny Tompo miteny hoe mivoa amin'izay ianao tao fa efa misy lalana hitondrako anao ndray hamana ny ondry amelona ny ondry hitaona ny ondry ao ambala hizara ho an'ny hafa fa efa ampy ny toeranao tao ary efa fotoana ialany zao. Rehefa nandrean'izay feo zay aho dia nandeha dia nivoaka nafoy ny asa nafoy ny toerana zay ataoko hoe tsara nafoy zay resa hoe avantage rehetrarehetra tao nohon'inona nohony amin'ny filazantsara nohony amin'ny teny Jesosy Kristy nohony fitiavana ny ondry hovonjena dia nafoy ny mpiara-miasa sy ny manodidina rehetrarehetra niova tontolo vaovao mihitsy satria nahoana lozako raha tsy mitory ny filazantsara ary natao tampin'olo zay mety niasa ihany nge saina hoe dia ahoana moa zany ny garama ahoana moa zany ny assurance ahoana moa zany ty sécurité mipetraka tsara ty niasa mihitsy ny saina fo zao rehefa niteny ny Tompo hoe mivoa ianao zao no miatoka anao dia niteny ny Tompo dia rehefa niteny ny Tompo dia za milaza aminao hoe tsy tantara be zavatra be aminao eto fa matsapa fiainana matsapa fitahian'ny Tompo matsapa fomban'ny Tompo matsapa fitarian'ny Tompo misy toana nge zao am'izao fotoana zao anatin'ny confinement 14 jours hoe 14 jours zany tsy asa tsy miasa midiny tsena ho an'izay miasa tena ho an'izay manao asa tena fa zao ny lanitra tsy midy ny tanan'ny Tompo tsy fohy fa mahavonjy ny varavaran'ny lanitra tsy midy fa mandrotsaka amin'ny fotoanany io amin'ny fotoana mamety azy io ary zay le miaraka amin'ny Tompo hoe démonstration tsisy misy tao an-trano ka hoe nandro fotsy tsy misy tao an-trano ka hoe noana tsy misy tao an-trano ka hoe aza ny akanjo sy ny fitafiana atao tsisy nomen'ny Tompo zany tsy friariany zany tsy fiaboebony zany fa tiako lazaina aminao hoe marina zavatra toriko aminao zavatra iainako toriko aminao ary mino famonoavy rehetrarehetra dia mbola androtsaka ny fahasoava sy ny fitahian'ny Tompo ka inona mampiavaka nasy anao inona ny mahasamihafa asy anao za zanak'Andriamanitra ianao zanak'Andriamanitra nahoana ianao no manahy nahoana ianao no matahotra nahoana ianao sahala amin'izao tsia amboary ny fisainana mitoera ao amin'le finoana mahafinaritra be tamin'iny herinandro iny dia nisy namana na fanakaiky nresaka ny zana tamiko ny amin'ny hoe nampiasain'ny Tompo anazy misy fotoana ozy izy misy mpiara-miasa aminay raha manaraka an'izao teny zao moa izy dia malala fatana misy fotoana izy mpiara-miasa aminay tena hoe malahelo endrika ohatrany hoe tsisy fifaliana dia tao ampiasana tao izy dia nisy fotoana tavaresaka ihany zay ay ny olana izy izy tsy manana zanaka fa nisy fotoana izy resaka taminy ata sady napetrako tamin'ny tanako toy zay matsy azy hoe hiteraka ianao amin'ny heritaona ary hiteraka zazalahy ianao amin'ny heritaona mazana zany finoana zany mazana zany fahasahiana amin'ny teny zany ka raha tonga toariny amin'ny heritaona tsy hita le zaza tsy hita le zazalahy fa nampitenen'ny fanahy izy ary niasa tamin'ny finoana izy na metraka tanana tamin'ilay vehivavy mpiara-miasa aminy fa tonga tokoa ny herina ny taona rehefa ny herina ny taona natao ny testa kay bevoka ty raha vehivavy ary rehefa bevoka ty raha vehivavy zazalahy mihitsy ny tao zay le finoana ny finoana zany dia démontrena mbola tsisy dia efa tononinao finoana zany nisy anankiray koa dia nilaza tamiko mpiara-miasa aminay ozy izy sefinay voan'ny cancer nanono cancer du sein fa zany teny azy hoe sitrany ianao amin'ny anaran'i Jesosy finoana koa zany tsy natahotra an'izay anarana hoe cancer izy ho izy hoe sitrany ianao amin'ny anaran'i Jesosy rehefa nyteny an'izay ozy izy sitrana le sefiko mahagaga ane zany ireo olona tsy pastera ireo olona tsy bisopy ireo olona tsy mpaminany ireo olona tsy evangeliste ireo olonareo tsy mpampianatra tsy za tsy manana olana am'ireo 5 ministère reo mihitsy teny ilaindreo ary tena tsara fa nytiako tenenina hoe rehefa ny Tompo mametraka finoana sy hery sy fahefana amin'ny olona anankiray tsisy resaka titre io tsisy resaka hoe mitokana tany amin'ny Tompo nandritry ny heritaona io tsisy resaka hoe miakanjo fotsy io sy manao saron-doha fotsy
fa naizanaiza le anao mitondra fiainana anao any am-piasana ao an-trano eny an-dalana mitondra fiainana ianao ary zay ny dadavina amin'izao fotoana zao mila fanantenana ny olona mila fiainana ny olona mila famonjena ny olona zao moa tsika mola confinement fa alao tapitra eo i confinement io fa hivoaka indray tsika dia tena hitondra fiainana ho an'ny olona amin'ny anaran'i Jesosy hitondra fanafahana hitondra famelombelomana hitondra fanantenana ho an'ny olona ary tsy miandry confinement hivoaka fa amin'ny vidéo zay atao eto dia hitondra fiainana ho anao zany Jesosy ny ambaranay aminao zay zany fa efa tapitra indray le 20 minitra fa ny finoana ary finoana dia avy amin'ny tenin'Andriamanitra mivokisa an'ity tenin'Andriamanitra ity aza maro finoana daladala tsy miorina amin'ny tenin'Andriamanitra koa fa minomino foana fotsiny fa le finoana basé amin'ny tenin'Andriamanitra dia vakio ny tenin'Andriamanitra iaino ny tenin'Andriamanitra ampiaro ny tenin'Andriamanitra le finoana mivoaka avy amin'ny tenin'Andriamanitra rehefa avy eo dia ahitanao indray ny tompo amin'ity herinandro vaovao ity ho an'ny dia tsy salama dia izy no anasitrana ho anao anatin'ny asa izy no hita sy omba lavorary zany ho an'izay mbola ao anatin'ny fitadiavana izy no anome hitahinao ny tompo amirapiratra ny tavany ampamirapiratra ny tavany aminao ny tompo anandrana ny tavany aminao ny tompo anome anao ny fiadanana ny tompo mandehana amin'ny fiadanany tomponao. Halleluja, amen.